Fanofanana ireo commune ao anatin'ny distrika na Tsimondrano no tanterahan'ny teknisianina ao anatin'ny sampandrarany fananantany Androany. Ny fampahafantarana ny zon'ny mpanjifa amin'izay fananantany izay eo ihany koa no momba ny famondranana ny lova amin'ny mpandova no niompanana ity fampiofanana ity. Tato-pavahoary. Ny fampahafantarana ny andraikitry ny tsiraray amin'ny resaka fananantany na eo nivon'ny commune na eo nivon'ny distrika no antom-pisian'ny fanofanana ireo teknisianina Itsasokajiny eo nivon'ny commune sy ny distrika na Tsimondrano Androany. Fanofanana izay nitanterahana niaraka tamin'ireo teknisianina sampandraran'ny fananantany ary tafiditra amin'ny fihaonana isam-bolana izay ataon'ny distrika sy ity sampandrara ity. Olana moa zany mahakasika ny fananantany indrindra ho an'ny mponina ho an'ny vahoaka dia izay ny politika akapobehan'ny fananantany izay somary nisy fanovana kely izay, nisy ny politika akapobeany izay nifaritan'ny filoham-pirenena dia ao anatin'izay ezaka fampahafantarana izay politika akapobeany nifaritan'ny filoham-pirenena izay zany no anton'izao dingana iray ataonay izao fampahafantarana ihany koa an'ilay tontokona ndraiky reto nivon'ny distrika na tamin'ny Tsimondrano tsy akanavaka na nivon'ny faritra Tsinjarabahefana zany na sirty na ny service teknika fanjakana izany dia ampahafantarana izay politika akapobeany izay tsy mbola tara ny fotoana fa mandrapatapitra ny fehim-potoana izay nifaritan'ny filoha dia hoezahana foana ny fanapariahana izay politika akapobeany izay. Manana ny andraiky ny commune amin'ireo fijerena ny antota taratasy entina manatanteraka amin'ny famondrana anarana amin'ny fananantany. Mariana fa ny famondrana anarana amin'ny tany Nolovaina no anisan'ny nomariana tamin'ity androany ity. Programa izay nampanantenan'ny filoham-pirenena izay tanterahana mandritra ity ambolana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Voasoratra tsara ao anatin'ny taratasin'ny politika ny fananantany io ny ahafana miaro ny zon'ny tsirairay. Ao anatin'izay anefany dia tsy maintsy hojerena ihany koa hoe ahoana ny fomba iarovana ny fifanarahana rehetra io fanaovan'ny samy malagasy na hoe ny mpanjifa ny fananantany. Ao anatin'ireny fifanarahana ireny anefany dia ny ben'ny tanàna na ny maromarina kokoa mpiasa ao amin'ny commune no mandray voalohany ny olona aty amin'ny fotony. Miaraka amin'izay eo ihany koa ny délégué mpanjakana. Mpiasa eo amin'ny commune rehefa mandray olona ohatra manao an'ilay acte de vente sous seing privé ohatra dia manome ny commune ny maire an'izany ho soniavina. Ny ao amin'ny délégué mpanjakana ihany koa dia efa fantatry efa voalazan'ny lalàna fa mpanao an'izay acte de vente izay koa izy raha ohatra hoe acte de vente no raisitsika ohatra dia ao anatin'ilay politika ny fananantany dia voasoratra mazava fa tokony ho omena fampiofanana ny mpandray ny olona voalohany indrindra amin'ny fanaovana ny transaction rehetra mba miantony moa zany tanjona ihany dia hoe hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa ny fananantany satria zaho eo amin'ny fananantany dia mahatsapa tokoa fa ny ankamaroan'ny olona mivezivezy dia mivezivezy noho ny tsy fahafantarany ny zavatra hoentiny eny am-pelantanany. Fa nisan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa ny resaka fahalafosan'ny fandrefesantany izay mampiemitra indraindray ny mpandova amin'ny fizarana ny tany izay nolovana na ny morcellement.